Salama daholo fantatra tamin'iny andro omaly alina iny ny fanolorana ny baolina volamena izay isan'ny fanamarihana lehibe ho an'ireo mpilalao any ampitandranomasina any ka isan'ny récompense izay manandanja eo amin'ny tantaran'ny baolina kitra any ampitandranomasina any izany fahazahoana izany ballon d'or izany ary midika fa rehefa mahazo an'izany ballon d'or izany ny mpilalao anankiray dia iny ny mpilalao iny no tena mpilalao mendrika nandritra ny taom-pilalaovana tao anatin'ny taona iray. Samy naminaviana sy samy nanantena avokoa ny mpitia baolina kitra rehetra maneran-tany fa ilay brésiliana Vinicius Junior no tokony hibata an'izany ballon d'or izany. Kinanjo nefa tsy izay ny zava-misy tamin'iny omaly alina iny fa lasany ilay mpilalao avy any Espagne tsy iza moa izany fa Rodri izay isany namiratra nandritra n'iny Euro izay natao farany teo iny. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tomatagasy. Tsy ampiandrasiko ela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Nandritra n'iny omaly alina iny dia maro ireo mpilalao izay mendrika tamin'iny taom-pilalaovana farany teo iny no samy nahazo anjarany avy teo amin'izay resaka trophée tao anatiny izay fanolorana ballon d'or izay. Teo amin'ny trophée Copa izay mpilalao mendrika indrindra latsaky ny 20 taona dia lasany ilay mpilalao any Barcelone Lamine Yamal izay trophée Copa izay. Ary ity Lamine Yamal ity no mpilalao latsaky ny 20 taona no nibata an'izany trophée Copa izany voalohany indrindra teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra. Fa teo amin'ny kluba indray dia lasany Real de Madrid izany hoe kluba mendrika indrindra teo amin'ny sokajy lehilahy tao anatin'izay taranja baolina kitra izay. Fa i Kylian Mbappé ary Harry Kane kosa no nahazo any trophée Gerd Müller izay mpilalao nampidi baolina be indrindra tao anatiny iny saison farany teo iny. Ka izy roa lahy reto izay samy nahatafiditra baolina 12 be zao tao anatin'ny taom-pilalaovana 13 ka hatramin'ny 14 fa i Emiliano Martinez indray no nahazo any trophée Yassin izay mpiandry tsatokazo mendrika indrindra tao anatin'ny saison anankiray. Ity mpilalao avy any Argentine ity no sady milalao ao amin'ny club Aston Villa izy amin'izao fotoana izao. Fa teo amin'ny fahazahoana any trophée Cruyff indray dia lasany Emma Haye sy Carlo Ancelotti izany trophée izany izay nisokajina ho mpanazatra mendrika indrindra tao anatin'ny kluba nandritra an'izay taom-pilalaovana izay. Raha ny teo amin'ny nahazo ballon d'or ny sokajy vehivavy indray dia lasany Aitana Bonmati izay nandrobaka ny ballon d'or faharoa izay nifanesy tamin'ny ity taona ity izy noho ny fahazahoan'izy ireo ny Liga sy ny Ligue des Champions niaraka tamin'ny FC Barcelone ary ny tena niany koa moa dia isan'ny mpilalao ao amin'ny ekipe-pirenena Espagnola izay nibata ny amboara farany teo iny. Ka izay rehetra izay no isany nanosika an'izao fahazahoany ballon d'or indroa nifanesy izao. Ny ekipe-pirenena Espagnola indray no voahositra ho ekipa mendrika indrindra tao anatin'ny taom-pilalaovana farany teo iny noho ny fahazahoan'izy ireo iny Euro farany teo iny ary ny mpanazatra azy ireo moa no voasokajy ho mpanazatra mendrika indrindra tao anatin'izay ekipe-pirenena izay nandritra izay filalaovana tamin'ny Euro izay. Raha ny teo amin'ny filaharany ireo lehilahy kalaza amin'ny taranja baolina kitra dia toy izao manaraka izao. Tany amin'ny laharana fahafolo no nahitana any Harry Kane. Tony Kroos kosa ny teo amin'ny laharana fahasivy. Lamine Yamal izay mpilalao tena zandry indrindra no teo amin'ny laharana fahavalo. Lautaro Martinez ilay mpampidi baolina sady mpanafika ny zareo Argentina no milalao ao amin'ny Inter de Milan no laharana fahafito. Ary Kylian Mbappé izay mpilalao Real de Madrid no sady milalao amin'ny ekipe-pirenena Frantsay no laharana fahaenina. Erling Haaland kosa ny teo amin'ny laharana fahadimy ary Dani Carvajal no teo amin'ny laharana fahefatra. I Jude Bellingham kosa ny teo amin'ny laharana fahatelo
ary nanaitra ny maro izay tena isany nanaitra ny be sy ny maro maneran-tany ny fahitana an'ireo laharana roa voalohany izay tao anatiny izay fizarana Ballon d'Or izay. Nanaitra ny maro iaho satria maro dia maro ny nanantena fa ho lasany ilay mpilalao breziliana izay kintany baolina kitra kalaza amin'izao fotoana izao izay Ballon d'Or izay raha nahita an'ireo zava-bitany nandritra ny taom-pilalaovana farany teo iny indrindra fa ny teo amin'ny club Real de Madrid izay nibata ny Ligue des Champions, Liga, Super Coupe de l'Espagne sy ny maro hafa ary isany nampidi baolina be indrindra tao anatin'izany mo izay Vinicius Junior izay ka teo indrindra no nahatonga ny be sy ny maro izay mpankafia ny baolina kitra sy mpanaraka ny Real de Madrid izay no tena disy fanantenana tanteraka raha vantany vao nahita fa tsy lasany Vinicius Junior indray izay Ballon d'Or izay fa lasany ilay mpilalao any Manchester City sady mpilalao avy amin'ny firenena Espagnol izay Ballon d'Or izay tsy iza moa nahazo an'izany fa Rodri izay irakiraka afovoany sy ny firenena Espagnol no sady irakiraka afovoany ihany koa no iandriankina ny klubany Manchester City nandritra iny taom-pilalaovana farany teo iny. Vantany vao fantatra mialoha fa tsy ho lasany Vinicius Junior izay Ballon d'Or izay dia tezitra iry zareo avy amin'ny Real de Madrid sy ireo rehetra izay mandrafitra an'izany klubany Real de Madrid izany na ny président ny kluba izany na ny mpanazatra indrindra fa ireo mpilalao ao anatin'izay kluba izay dia nanapa-kevitra izy ireo ny amin'ny tsy hanotronana an'izay fanolorana Ballon d'Or izay natao farany izay satria mahatsapa izy ireo fa tena misy fanavakavahana ao anatin'izay fanolorana Ballon d'Or izay. Maro moa ireo izay mihevitra sy tezitra maneho ny heviny ka milaza hoe satria mantsy i Vinicius Junior dia olona mainty hoditra ka izay no antony anaovanareo an'izao zavatra tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny izao nefa raha nijery an'ireo zava-bitany isika tao anatin'izay taom-pilalaovana izay dia hita fa tena namiratra dia namiratra izany Vinicius Junior izany ka mendrika azy ny ahazo an'izay Ballon d'Or izay. Raha toa ka ny teo amin'ny resaka na fivoarana tao anatin'ny kipirenena indray raha izay no itsarana azy dia rehefa tsy azony Vinicius Junior izany Ballon d'Or izay dia tokony ho azony Carvajal izay vodilaharany kipirenena Espagnol no sady vodilaharany ihany koa ao amin'ny klubana Real de Madrid izany Dani Carvajal izany ka izy no tena mendrika ahazo an'izany raha toa ka izay no jerena hoy ireo fanambarany ireo olona izay mpomba ny Real de Madrid sy ireo izay mpankafy an'izany Vinicius Junior izany amin'izao tsy fahazahony izao Ballon d'Or izao ka tena mahatsaro izy ireo fa disy fanantenana tanteraka nandritra izay fanolorana any Ballon d'Or izay. Izay sy zay moa no masaka azonareo tao anatin'ity vidéo ty tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy teo matawatagasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.